Za zany re tena resy lahatra zany. Resy lahatra fa tena misy Jesosy. Tena mitsinjo antsika hatrany Jesosy ary velona Jesosy. Vao vetivety mihitsy aho zany tena nahita ny tanany Jesosy mahita ny zavatra ataony Jesosy sy ny akony Jesosy ny zavatra ataony Jesosy eo amin'ny ohatra hoe eo amin'ny firenetsika. Hita mihitsy zany. Fantatrareo moa zany fa mazava be fa Jesosy ny tompon'ny lanitra sy ny tany izy nanamboatra haya, nanamboatra anao zao na ny masoko na ny atidohako Jesosy tao nanamboatra an'io. De hita hatrany amin'ny voalohany mihitsy fa ny malagasy zany de efa ny volavola ino moa zany nalary Jesosy nalary Jesosy ho tonga amin'ny zao misy azy zao. Satria raha tany amin'ny taonjato fa 19 tonga nandalo ny anglisy, nandalo ny frantsay, nandalo ny anglisy, nandalo ny frantsay dia ny fanapahan-kevitry Jesosy de aleo ny frantsay no manandevo ny gasy. Zay zany no zavatra efa voalahatra Jesosy avatra tany. Zavatra miseho am'izao fotoana zao hitanareo zao zany zavatra efa lahatra napetraky Jesosy. Mazava be raha ohatra hoe raha tena mamaky ny baiboly nareo raha tena mivavaka nareo mandinika ny zavatra mandalo am'izao fotoana zao io de zavatra efa hitany faminaniny io anatin'ny baiboly. Ka raha tany am'izany taonjato fa 19 zany ny anglisy sy ny frantsay no mitady hevitra anandevozina sy androfana ny arenan'ny Madagasikara. De tany Jesosy efa nametraka ny tanany. Dia nataony frantsay no nanandevo atsika. De nataony ino moa zany fanaraka ny anglisy sy ny frantsay. De ny anglisy moa zany hoe hoetonareo le Madagasikara fa zay andeho any Maurice. De io Maurice hitatsika io satria zanatany anglisy. Ny zanatany anglisy rehetrarehetra ao anatin'ny Commonwealth zany de fiarahana ino moa zany fiarahana miasa, fiarahana mivelona, fiarahana mampandroso. Zay ny Commonwealth anatin'ny ino moa zany fanjakan'ny anglisy. Misy fanjakan'ny anglisy Grande-Bretagne de naso tontolo zao misy isan-karazany fiarah-miasa ao anatin'ny vondrona Commonwealth. De anatin'ny Commonwealth tafita daholo ny firenena rehetrarehetra tonandalo tao Seychelles. Fa kosa zay zanatany frantsay rehetrarehetra dia potika be daholo. Potika be daholo satria ny frantsay ny mpanjanatany farany mpangalatra indrindra, farany tsy tsy mamela ny zanatany mihitsy iaina fa tena poretina hatramin'ny farany. Frantsay no manao coup d'état manongana ino zany ny filoham-pirenena amin'ny Afrika rehetrarehetra zay zanatany frantsay de frantsay daholo io. De veo ny frantsay no mitaiza ny mpanao didijadona rehetrarehetra ny Afrika. De ny frantsay koa no mamono zay filoham-pirenena ny Afrika de solony am'zay filoha rehetrarehetra misy ao. Ka ny fidiny Jesosy zany frantsay. Betsaka mpanjanatany tao ny belge tao ny italiana tao ny rehetrarehetra fa efa nalaritra Jesosy mihitsy hoe frantsay no atao amin'ity firenena ity satria tiany Jesosy ohatry zao ny Madagasikara. Jesosy daholo nalahatra an'izany. Mety nisy mpanjanaka hafa na firenena hafa mety hoe nitondra ny lahatra Madagasikara amin'ny lalana hafa fa ny fidiny Jesosy de frantsay hatramin'izao io. De zao ny frantsay hitanareo lazaina fa hoe Andry Rajoelina mpanao didijadona tsy manaja zolombelona, tsisy liberté d'expression tsisy inona moa zany tsisy inona mihitsy fa de erahan'ny olona rehetra mahafantatra fa hoe ino moa zany corrompu, hoe tena lota teraka ny mpitondra Madagasikara. De ny frantsay nefa nametraka ny Andry Rajoelina teo nomeny nationalité. De ny frantsay zao de mitazana fotsiny izy am'izao satria efa programan'i Jesosy io zany. Hoe programan'i Jesosy hoe ahoana ny lalana itondrana an'ity Madagasikara ty. De ny frantsay am'izao tena tsy maheno nareo voavoana ny kely amin'ny télévision nationale frantsay. Ny France 2 ny TF1
tsisy miresaka mo Madagasikara ohatrany tsisy mitsy zany n'olana Madagasikara am'izao fotoana zao satria frantsay tena tsisy raha inan'izay Madagasikara de frantsay milaza fa hoe liberté ino mo zany anao izy teo fraternité liberté tsy haiko saditiko le anan'le frantsay de izy mandala ny droit de l'homme fa le firenena anakiraha zay tazominy izy nametraka azy eo de tsy raha frantsay na ifamono faty eo tsarany frantsay ka hita mitsy hoe safidiny Jesosy ny frantsay ino manjanaka Madagasikara sotry zany d'ailleurs naniraka olona maro Jesosy missionnaire nandeha Madagasikara de am'izao fotoana zao ahoana moa natonga amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao dia ny fitiavatena no nataony Jesosy mibahana kokoa no ny atsaram-po ny bonté zany amin'ny olombelona ny bonté hoe fitiavanamana fiavana retraretra zany tsy de ino zany tsy de raha iny tsy nataony Jesosy manandany zany fa ny fitiavatena de latseretsika ny zava-mitranga Madagasikara am'izao de fitiavatena miopapana sy fitiavam-bola miopapana eretareo avy hoe raha vatomanga efa firy miliara moa ny falanandra vatomanga nefa izy am'izao fotoana zao manao zay fomba rehetraretra mbola itombony zany rehetra zany tsy amelanina hatrany amin'ny ina moa zany trondromaina idirany daolodolo le tsy idirany daholo vidiny sy vonony tsy vidiny noho n'inona noho ny fitiavam-bola be loatra sy ny fitiavatena zay nampidiriny Jesosy nampiditra an'izay itendranareo ka herin'ny satana izy namorana satana ino antony ampisan'ny satana eo Jesosy fe ny tompony zao tontolo zao de satana no anjaka fa Jesosy ny mpanjaka izy mandidy manapaka de ihany Rajoelina jerevanareo tsy efa amina firy miliara ny volany ihany Rajoelina fa no le fitiavatena nampidiriny isa moa i Jesosy de tsy mampaninony ihany Rajoelina na faty daholo ripaka daholo reo ary vonony daholo reo tsy te hiala amin'ny toeran'io izy aripany daholo reo ary ino zany fitiavam-bola be loatra miopapana zany no nabahany Jesosy amin'ny tsika olombelona misy ny tiandafy manana ino zany fitiavam-bola sy fitiavana rena fa nampiny Jesosy kely ina moa zany fisainana sy fanahy nampiny kely zany da afaka mandinika ny olona hoe raha angalariko dolodolo ange reto ohatra hoe tia Suisse angalariko dolodolo zavatra rehetra de mahantra be ty firenena Suisse ty de tsy mety amiko satria tsy mampandeha businessiko fa ohatra manankareny i Suisse ty hoe tsy hanao corruption tsy angaratra tsy hanapotika de am'izay fotoana zay de samy milamina daholo ny praitan-drazana fa za kosa manana ny vilako manana ny jet privé ko manana ny bateau ko manana rehetra zay ny nampidirina anatin'le sain'ny Suisse fa tsika Madagasikara zany ny sorony zay fanahy zay ny sorony zay ina moa zany libre arbitre zay ny sorony zay fa le fitiavatena miopapana sy le fitiavam-bola zay napetraky Jesosy tao de zao ny fandehan'le izy ary napetraky Jesosy mitsotrany hoe izy ny Israely any aloha zany ny zanak'Israely de vahoaka voafidiko ny fidiny zany ny zanak'Israely fa ny gasy de fa namboariny Jesosy fa nalary Jesosy fa hijaly mandra-pahafaty potika tanteraky Madagasikara de ny tany Egypta ny nalaovan'zareo dictature ny pharaon nampijaly ny zanak'Israely tany Egypta de teny Jesosy hoe hitako ny fahoriany sy ny fanahitana ny vahoakako tany Egypta eniko ny sefosefo sy ny tarainany de irahako anao andeha anafaka azy ny rahany i Mosesy andeha anafaka ny zavoakan'ny Israely de ny taritiny Jesosy de namaky ny ranomasina mena de zao izy tonga any amin'ny tany nampanantenany terre promise any Palestine zanak'Israely Jesosy nanavitra andreo Jesosy nanavitra ny Palestine zao zany Palestine zany de mbola misy mandrebireby ny Jesosy zany any hoe ny Israely anaty baiboly efa misoratra tsara mihitsy Israely ny vahoaka voafidy de misy an'le grand Israel anaty Bible zany ka le palestiniana reto
reo zany mivavaka amin'ny ina moa zany manompo sampy reo mivavaka amin'ny devoly reo de mila potehana de jereo aripaky ny israelianina ery avy amin'ny jesosy ina moa zany no afahany ny israeliana mandresy ny israeliana am'izao eo amin'ny tiako 2 tapitrisa sa 10 tapitrisa ny zaza mambehivavy ao Palestina maty de ifasefa lahary Jesosy hoe oala Jesosy any amin'ny daholo reo fa tsy dikany fa zanak'Israely zay tiany Jesosy no apetrany eo de ny israelianina zany anatin'ny gejany faraona de navotany Jesosy fa tsika avelany Jesosy hoan'ny andro rajoela sy vatomanga zany potehitsika eo zavatra efa plan io fa zay lazako hoe hitako le tanany Jesosy mazava be mihitsy le fisiny Jesosy sy zavatra ataony so tsika mandoaly ka mitomany masososoa Jesosy mitazana fotsiny izy avelany ny olona titena sy criminel sy mpamon'olona no anjako satria fa zay le fa lahitry Jesosy zay tsy afaka andany lahitry Jesosy fa nametraka an'izay de zay tsy maintsy ho izy veloma daholo